androany moa zany dia atelier anankiray izay nivalidena niaraka tamin'ny partenaire avy amin'ny service technique déconcentré rehetra momba ny base de données économique izay nezahana napetraka eto amin'ny faritra Anosy. Io base de données économique io tsy dia tena hoe zava-baovao loatra fa nicollectena avy any amin'ny partenaire ny information rehetra dia nezahana natao en ligne ao anatina application site web ao amin'ny site-ny Kara. Ny tanjona zany dia hoe na ny mpandraharaha na ny olona te handraharaha na ny partenaire amin'ny sehatra rehetrarehetra dia afaka manana accès amina information fiable sy à temps réel. Tsy voatery zany hoe mbola andeha hoany amin'ny douane na mbola andeha hazakazaka any amin'ny toeran-kafa vao hitady amin'ny information fa mba en ligne les information ary ny raha napetraka amin'ny partenaire rehetra. Misy fenêtre zany ahafahan'ny olona mahita an'ilay information dia raha te hiditra lalidalina kokoa izy na koa hoe misy information lalidalina mbola tadiavina dia afaka manantona izy rehefa avy eo any amin'ny Kara. Dia Kara zany ny afaka manome ny information mihoatra amin'izay hitany en ligne ho anazy. Tsara marina moa zany fa ny information amin'izay fotoana izay tsy hoe Kara no namorona anazy fa information collecté niaraka tamin'izay responsable rehetra. Ilay information izay fangatahan'ny mpandraharaha matetika no napetraka izay tsapanay hoe ilainy. Misivana ilay izy satria raha ohatra hoe ilay information rehetra miaraka apetraka eo mazefatra ilay site ary mety tsy fluide tsara araka ny ilavan'ny mpandraharaha anazy fa nezahana zany hoe izay information mety ho ilaina aloha ny atao ao dia izay mbola ho an'izay mila lalidalina kokoa manantona any amin'ny Kara ihany.